Amin'ny tontolon'ny tsy fandriampahalemana kosa indray mpanendaka Iemda no saron'ny polisy pirenena avy eo anivon'ny boribory tany fahatelo tamin'ny andron'ny omaly tokony ho tamin'ny 3 ora maraina tany ho any eny anelanelan'ny fasananjanahary na ihany koa amin'iny lalana pave miakatra miazo anatasapito iny ny tena novan'izy reto ny asa ratsiny indrindra fa ny andro alarobia rehefa miamaro iny ny mpiantsena miazo anandravoangy napetraka moa ny velapandrika ary sarona niaraka tamin'ny reto olona ireto zany ny fitaovam-piadina mahery vaika toy ny basy sy ny antsy efa nigadra moa ny iray tamin'ny reto voasambotra ireto ary misy ihany koa ny vaovao hafa avy amin'ny mpitandro filaminana zany dia ny fatratrarana lehilahy iray tokony ho 17 taona teo eo ity lehilahy iray ity ny polisin'ny fipantananarivo Tanimora indray omaly no nahatratra ity lehilahy iray ity mpamaky fiarakodia izay indray no asa ratsy fanaony ary sarina niaraka tamina haut-parleur toy ny écran LCD ihany koa ny kagolina mainty ary ihany koa ireny jiro fanao am-paosy ireny ity lehilahy ity avy hatrany moa zany dia nandray ny fepetra ny mpitandro ny filaminana mba hisorohana ny tranga tahaka izao.